Gavana malala rehetra amin'ny tompo anio alahady 3 martsa taona 2024 alahady fahatelo amin'ny karemy ho antsika eto amin'ny fitandremana isotro fitiavana dia alahady isaoran'Andriamanitra sy hitondrana mambavaka ireo ray aman-drenitsika mpitandrina efa nisotro ronono na nivady naveran'izy ireny. Voakasiky izany fampitondrana izany ny avatsika Ramatoa Solohery Ranarison-Bebe Denise izay vady naveran'ny mpitandrina Solohery Paul. Ramatoa Rakotondraibe Martina izay vady naveran'ny mpitandrina Rakotondraibe Richard manatrika antsika eto ankehitriny, ary ny mpitandrina Rama Olomiaso Solofo Mivady izay arabaina koa tonga soa amin'izao fotoam-pahasoavana izao. Arak'izany driavana dia fifaliana ho antsika koa ny mandray ny ray aman-dren'ny mpitandrina dia ny mpitandrina Rahalambo Mahay Endriny Nosy izay mpitandrina misotro ronono avy eo amin'ny Eritsekema Andrainarivo fahasoavana. Izy nozoky olona indrindra mpiandraikitra Fobe Eritsekema manapitra ny taom-piasana amin'izao fotoana izao. Koa dia fifaliana ho antsika ny mandray azy miarahaba azy amin'ny anaran'ny tompo, ny rarisoa feno azy sy ny zanaka manjafy. Ny tompo ary ombanao amin'ny andraikitra be dia be mbola tananao eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara. Rarisoa indrindra pasteur. Anomboka ny fanompoam-bavahana isika araka ny lohahevitra iombonana manerana ny Eritsekema manao hoe manorina ny fanekeny ny tompo. Nitsangana riavana ny salamo voalahatra no iderahantsika an'Andriamanitra. Ho ny mpanao salamo tahaka ny diera mianana maniry ny rano anony no aniriny ny fanahiko anao Andriamanitra. Mangetaheta ny fanahy dia Andriamanitra velona. Raha ovira no tonga ka iseho anatrehan'Andriamanitra, ny ranomasiko ny fiahiko andro amanany. Amin'ny anao vena mandrakariva hoe aizay Andriamanitra zao zavatra izao no tsarovako ka hitiko ato anatiko ny fanahiko. Dia nandro sokony araka tamin'ny maro sy nitariako azy ho any an-tranon'Andriamanitra. Nanao feo miompy sy midera dia olona maro izay mitandrina ny andro firavorafona. Amen. Tompo manokana izao andro izao
ho anao izahay ary miantso anao mba hanatrika anay mandritra ity fanompona masina ity. Ho tsapanay tokoa ny fahamarinany teninao manao hoe raha misy roa na telo mivory amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Misaotra anao sy mideranao izahay noho ny fitantananao ny fiainan'ny fiangonana, mankasitraka anao izahay noho ny fisindreo ray aman-dreny izay ny fandimby teo amin'ny fitantanana ny fiangonanao, teo amin'ny fitariana ny vahoakanao, hanao fo mioby sy midera aty an-tranonao. Indreto ary ny fiangonanao Andriamanitra manokana ity fotoana ity mba hitondrana mambavaka azy ireny ary hanehoanay koa ny fanatanterana ny teninao fa tsy mity amin'ny ela fotsiny izahay fa amin'ny asa. Misaotra ny amin'ny hahavoriana eto, mankasitraka anao, fantatray ary tokonay fa amin'ny alalan'ny fanahy masina dia hitarika anay ianao ary hatanteraka izao fotoana izao ho fanomezam-boninahitra ny anaranao mirevy any, ho fanovozakely ho an'ireo mpanomponao sy ny fiangonana manontolo ary ho fandrenesana indray ny sitraponao ampandroso sy ampiorina anay bebe koa amin'ny finoana amin'ny risim-po anay amin'ny fanompona. Ho amin'ny aloha ny vavakay tompo fa tonona amin'ny anaran'i Jesosy izany. Amen. Okay, tsangana ny ankizy sy ny tanora rehetra. Misaotranao zay Jesosy fa mbola afaka hianatra ny teninao indray ankehitriny dia feno mifanainao masina izahay ahaizanay mahataratra indray izay tianao ambara-aminay sy izay tianao hianaranay aminao dia amin'ny anaranao Jesosy no hivavahana toy izany. Amen. Afaka mipetraka ny ankizy ny tanora rehetra. Ny soratra masina izay angalantsika ny fampianarana dia izay hitantsika ao amin'ny Salamo 8:20 ny andininy 7:20. Salamo 8:20 ny andininy 7:20. Rehefa samy nahita isika dia andeha rahantsika mamaky mafy be zany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mitahiry ny famindram-poko azy mandrakizay aho ary ny fanekeko ampaharetiko aminy. Amen. Eo amin'ny tapany voalohany dia izao hoe mitahiry ny famindram-poko azy mandrakizay aho. Izany hoe Andriamanitra zany mitahiry ny famindram-pony ho an'ny olona rehetra. Izany hoe mitahiry izany isika zao rehefa nitokatranao mitahiry zavatra anankiray dia apetrakintsika amin'ny toerana azo antokiana ka na oviana ilantsika ny zavatra iray iny dia eo foana iny dia tahaka izany ihany koa famindram-pon'Andriamanitra izay tehiriziny ho antsika eo foana io mandrakizay ny voasoratra ao. Izany hoe amin'ny fotoana lavaka amin'ny fotoana tsy voafetra dia eo foana io famindram-pon'Andriamanitra io, tsy mandao antsika io famindram-pon'Andriamanitra io ary izany indrindra no mbola antony ahafahantsika manompo azy tahaka izao. Fa eo amin'ny tapany faharoa kosa dia hoe ary ny fanekeko ampaharetiko aminy. Izany hoe fanekeny izany dia
fifanarahana ataona olona anankiroa na olona maromaro dia eto dia Andriamanitra no manao fanekena amin'olona dia rehefa nanao fanekena amintsika olombelona izy dia izao no teny hoe izao ho Andriamanitra ireo fa ianareo kosa dia oloko izany hoe isika rehetra izao zany dia an'Andriamanitra daholo dia izany fanekena tanteran'Andriamanitra izany izy dia tsy mba mivadika amin'ny fanekena ovinana fa rehefa miteny izy hoe ananareo dia azo mandrakizay isika ary ampahamitana izany fa isika olombelona indraindray no tsy mahazo izany fanekena izany fa lasika manompo Andriamanitra fa lasika lasa tsy tian'Andriamanitra isika lasa tsy manao ny asan'Andriamanitra isika nefa Andriamanitra dia mampaharitra izany fanekena izany dia andeha isika rehefa izy tanora rehetra satria izy Andriamanitra mamindra foantsika mitahiry ny famindrampon'Andriamanitra amintsika mandrakariva izy dia andeha isika kosa mba hanaja ny fanekena andeha isika tena hanompo an'Andriamanitra dia izy rehetra ihany no ataontsika Andriamanitra fa tsy hivadika amintsika satria Andriamanitra tsy mba mivadika amintsika na oviana dia andeha hitsangana isika dia rahantsika mamerina isoratra masina io. Aiza no ahitantsika ilay soratra masina teo? Ny andinifa manao hoe tahitry ny famindrampo azy mandrakizay aho ary ny fanekeko ampaharitiko aminy. Amen. Mbola hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izay efa nampahafantarinao anay hoe Andriamanitra mitahitry ny famindramponao aminay ianao. Dia nampahafantarinao ihany koa fa Andriamanitra mahatoky amin'ny fanekena izay ataonao aminay ianao. Dia tery izay Jesosy no mampianara anay mitarika lalànanay mba hahatonga anay ihany koa hitazona ny fanekena izay fanaovanay aminao. Dia nifanainao masina ny azo ao anatin'ny ankizy tanora rehetra mba ahafahana tena manompo anao Andriamanitra indrindra ihany. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahana toy izany. Amen. Afaka mipetraka ianareo. Mangataka amin'ny masina izahay momba ny mpamaky ny teny sy mitondra ny afatrao. Ny fanahinao anie ampiona ny fanekenao amin'ny vahoakanao sy hanazava ny teninao aminy. Sokafo ny fony ho tonga tandrona ka noreny ny teninao ka ho marina amin'ny mandrakariva izay lazainao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen. Miaraka maksian'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha boky ny salamo fasivy amby valopolo andimy fasivy amby folo ka hatramin'ny fafito amby telopolo. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Tamin'izany ny olona masina dia nilazanao tamin'ny fahitanao hoe nametraka famonjena tamin'izay mahery aho ary nanandratra anankiray voafidy tamin'ny olona. Efa nahitany Davida mpanompo aho ary ny masina nansorato azy. Izy no mbany tanako, eny ny sandriko no ampahery azy. Tsy hamitaka azy ny fahavalo ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy. Fandripaka ny fahavalo eo anohan'ny tapany aho sady hamery izay mankahala azy. Ny fahamarinako sy ny famindrapo momba azy ary ny anarako no isandratan'ny tandrony. Dia ampitoetra ny tanany amin'ny masina aho ary ny tanany ankavanana amin'ny olona. Izy ansoary hoe raiko ianao Andriamanitra sy vatolampony famonjena ahy. Ary izao kosa anao azo ilaina toa ambony indrindra amin'ny fanjakany tany. Hitahiriko famindrapoko azy mandrakizay aho ary ny fanekeko ampaharetiko aminy. Ampaharitra ny tanàna no mandrakizay aho ary ny sezam-piandrianana no tahaka ny faharetiko amin'ny lanitra.
raha mahafoly lalako ny zanany ka tsy mandeha araky ny fitsika raha ny teniko no ataony fahabetsabetsana ary ny didiko no tsy tandremana dia ho variko tsorakazy ny fahadisoany ary kapoka ny heliny nefa ny famindrapo sy ho foanako aminy ary ny fahamarinako sy abary ny fanekeko sy hotsoahako ary lazain'ny mono sy ho vako izao zavatra izao no ny anarako tamin'ny fahamasinana sy andaky amin'ny davida mihitsy aho ny taranany ahafitra mandrakizay ary ny sezam-piandrianana mitarika amin'ny masoandro eo manatrehana ampitoerana mandrakizay tahaka amin'ny volana izy tahaka amin'ny vavolombelona marina ny lanitra. Nitohizantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny lioka toko voalohany andiny fafito ambinifolo ka hatramin'ny fahasivy amby fitopolo ary ho faranantsika ny famakiana soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Hebreo toko fahavalo andiny fafito ka hatramin'ny fahatelo ambinifolo rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo ary dia feno fanahy masina Zakary irainy ka naminany hoe nisaorana ny eny tompoandriamanitry ny Israely fa nitsinjo ny olona izy ka nanao fanavotana ho azy ary nanangana tandro-pamonjena ho antsika amin'ny taranaka Davida mpanompony izy arak'izay nampilazain'ny mpaminany masina hatramin'ny fahagola dia famonjenantsika amin'ny fahavalontsika sy amin'ny tanany izay rehetra mangala antsika manefa famindra-po amin'ny razantsika izy sady matsiaro ny faneken'ny masina dia ny fianianana izay nianianana tamin'ny Abrahama razantsika hanao izay azontsika no mpazy tsy amin'ny tahotra satria afaka amin'ny fahavalontsika isika amin'ny fahamasinana sy fahamarinana eo anatrehany amin'ny andro rehetra iainantsika ary ianao ry zaza dia atao hoe mpaminany avo indrindra fa hialohana atrehan'ny tompo ianao amboatrany lalany hanome olo ny fahalalam-pamonjena amin'ny famelana ny heliny noho ny alehibe famindrapon'Andriamantsika izay mpisahany mazava avy alainy avo amintsika hamirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny alina fahafatesana hanitsiny dia antsika ho amin'ny alam-piadanana fa raha tsy manan-tsiny izany fanekena voalohany izany dia tsy mba nisy fitoerana ho tadiavina ho an'ny faharoa fa manome tsin'ny olona izy manao hoe indro avy ny andro Jehova izay hanaovako fanekena vaovao amin'ny taranaka Israely sy taranaka ny Joda nefa tsy araka ny fanekena nataoko tamin'ny razana tamin'ny andro nitantanako azy mitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta fa izy ireny tsy nitoetra tamin'ny fanekeko ary izao kosa tsy mitandrina azy ho Jehova fa izao ny fanekena ataoko amin'ny taranaka Israely rehefa afaka izany andro izany ho Jehova dia ataoko an-tsainy lalako sady hosoratako ambony ary izao Andriamanina ary izy olo ary samy tsy ampianatra ny namany sy ny ralany avy izy na hanao hoe mahalala ny Jehova fa samy ahalala avokoa izy rehetra hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fa hamindra fo amin'ny tsy fahamarinany aho ary tsy hotsarovako intsony ny vahontany amin'ny hanaovany hoe vaovao dia nataony fa efa ela ny voalohany fa izay tratrela sy miantitra dia efa madiva ho levona amen. Amen.
Kavalala rehetra amin'ny tompo mbola voalohany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy le tompo sy mpamonjy amen. Avy Andriamanitra ravana amin'ity alahady ity dia salamo fasiavalopolo ka andiny sivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa fito amin'ny telopolo. Ino moa no fitsika amin'ity voalohany ty moa? Ino izy ty moa zavaty? Manorina faneken'ny tompo. Ary izany koa no akaniny Afat'Andriamanitra amin'ny ity salamo fasivy amin'ny valopolo andininy fasivy ambin'ny folo hatramin'ny andininy fa fito amin'ny telopolo di. Manorina fanekeny ny tompo. Omena aloha teto zao ravana ny Afat'Andriamanitra amin'ity alahady maraina ity dia ny hoe manome fanekeny amin'ny voafidiny ny tompo. Ino izy teo zafady? Manome fanekeny amin'ny voafidiny ny tompo. Sara telo ry avany mba hifampizaratsika amin'ity salamo sivy amby valopolo ity manao zany loha hevitra zabatentsika zany. Voalohany dia ny hoe manorina ny fanekeny amin'ny fireneny voafidiny izy. Inona ny voalohany? Nandiny fasivy ambin'ny folo tapany voalohany no atatsika zany. Ny faharoa manorina fanekena amin'ny olom-boafidiny ny tompo. Inona ny faharoa? Nandiny fa roapolo hatramin'ny andininy fa efatra amin'ny roapolo atatsika zany. Fahatelo farany ravana manorina fanekeny amin'ny taranaka voafidy ny tompo. Inona ny fahatelo? Solo tompo. Dora verina le drafty ny toroteny teo. Inona ny lohateny moa zafady? Manorina fanekeny amin'ny voafidiny ny tompo. Voalohany manorina fanekena amin'ny fireneny voafidiny ny tompo. Faharoa manorina fanekena amin'ny olom-boafidiny ny tompo. Fahatelo farany manorina fanekena amin'ny taranaka voafidiny ny tompo. Mora beka mampatadiaza ndray firenena, ndray olona, ndray taranaka. Fa ny voalohany sy faharoa to dia manorina fanekeny amin'ny firenena voafidiny ny tompo, manorina fanekena amin'ny olom-boafidiny ny tompo, ary fahatelo manorina fanekena amin'ny taranaka voafidiny ny tompo. Raha malala rehetra amin'ny tompo. Amin'ity fotoana ity tokoa isika dia mahatsiaro ray aman-dreny izay mitondra ny fiangonana teto amin'ity fitandremana misy antsika ity. Dia tsaroana tokoa fa olom-boafidy ireo. Ary zany indrindra no ny fidianana ity salamo fasivy amby valopolo ity izay isaoran'Andriamanitra tokoa tena fanitsy tsara ao anatin'izao vanim-potoana, ao anatin'izao fotoana atokantsika fiangonana ahatserovana an'ireo ray aman-dreny ireo isika menakavy no ity salamo fasivy amby valopolo izay nomena antsika ity. Ino moa le lohateny teo? Manorina fanekena amin'ny voafidiny ny tompo. Ary le voalohany manorina fanekena amin'ny firenena voafidiny ny tompo. Ny andrina fasivy ambin'ny folo dia milaza hoe tamin'izany ny olonao masina dia nilazanao tamin'ny fahitana hoe nametraka famonjena tamin'izay mahery aho ary nananatra ny anankiray voafidy tamin'ny olona. Le tenenana zany dia olonao masina. Zany hoe firenena efa no voafidin'Andriamanitra Andriamanitra. Ireto horesahana ireto Andriamanitra no fidy azy. Nanavaka azy tamin'ny maro zay mahamasina azy. Ary Andriamanitra koa no manana teny atao amin'ireto olom-boafidiny ireto amin'izay ahatserovana hatrany fa Andriamanitra no tompo. Izy no tompon'io firenena io. Azy zany firenena zany efa nataony horakitra sokoa azy ny firenena dia ny firenena Israely. Ary andrindra ny avana tokony ho tsaroana. Matotsika tonga eto dia ino tsika? Olom-boafidy n'Andriamanitra sika. Nantsoin'Andriamanitra ho azy sika. Ary zany antson'Andriamanitra zany
no mahatonga antsika mamaly ka tonga eto am-piangonana ankehitriny. Tsy dia no safiditsika loatra fa no Andriamanitra izay mifidy antsika mihitsy ka niantso antsika mba ho lasa fiangonana masina mahatonga antsika ho tonga eto anatrehan'Andriamanitra hivavaka aminy ankehitriny. Na tsoin'Andriamanitra ianao zany matoa tonga eto. Olo mbo afidin'Andriamanitra voantso ho masina ianao dia nantsoina ianao mba hivavaka amin'ity Andriamanitra masina ity. Raha indrindra ny havana no masary mihitsy ny fiaraha-bavaka tanterantsika toy izao satria Andriamanitra no tompony fanompoako vavahana ary miantso antsika izy mba hanompo azy amin'izay andraisantsika anjara ao anatin'izany. Ilazany zany havana fa Andriamanitra no tompony ny firenena, Andriamanitra no tompony ny fiangonana. Ary raha mamaky sika amin'ity Salamy 8:20 ity dia verina ko olo ko masina nanana ko ako ina dia zany azy ny firenena. Misy tompony ny havana ny fiangonana ary sika rehetra dia manaiky fa Jesokristy no tompo sy mpamonjy. Fanekena ataon'ny mpandray fandraisan'ny tompo zany ry havana, faneken'ny olona atao batisy zany ry havana. Manaiky sika fa Jesosy no tomposika, manaiky sika fa Jesosy no tompony fiangonana. Dia zany ry havana ny fanekensika eo tonga eto dia fanekena fa Jesosy no tompony fiangonana, azy ny fiangonana ary izy no manana teny atao ao anatin'ny fiangonana. Raha indrindra ry havana no hoe manonona fanekeny amin'ny firenena voafidiny ny tompo. Mba tsy lazana hoe manonona fanekena amin'ny fiangonany zay no fidiny ny tompo. Ao amin'ny testamenta taloha ry havana dia ny firenena sy ny fiangonana dia iray ihany. Aty amin'ny testamenta vaovao aty amin'izao androntsika izao vao miavaka ny hoe fiangonana hafa, firenena hafa. Fa raha atao amin'ny testamenta taloha ny firenen'Andriamanitra dia tsy fa ny fiangonan'Andriamanitra ihany koa zany. Ka raha Andriamanitra no tompony firenena, izy koa zany tompony fiangonana. Dia hoe Andriamanitra no manana teny atao eto. Ary indrindra apazy oloko, fireneko, ko vera zany ato amin'ity Salamy 8:20 ity. Raha malala rehetra amin'ny tompo zay tokony ho tsarovana mandrakariva dia manana tompo ny fiangonana. Dika zany ataovy eo an-tsaina fa na ianao azy manana tompo, ianao ary tsy tompony tenanao fa an'Andriamanitra ianao. Vao maiky moa ny fiangonana koa zay fikambanan'olo masina rehetra dia antompo ny fiangonana ary tokony ho tsaroantsika mandrakariva fa manana tompo ny fiangonana dia tsisa fa Jesosy. Ary amin'izay rehetra teneny ry havana dia io ny fahavany manokana. Zay teneny zay an'ny ray dia ihany koa, zay any ray avokoa fa ny fiangonana reny ravana fiangonako. Ohatrany hoe tsy ombonany fa azy tena azy manokana zany. Raha indrindra ry havana no fanorenana n'ilay mahafiangonana ny fiangonana, fanirahan'i Kristy izay nalasa teo amin'ny azy fijaliana no namonjena antsika mahatonga antsika ho lasa fiangonana. Raha zay andreo dia mametraka famonjena ho an'izay mahery aho ary manandratra ny anankiray voafidy amin'ny olona. Isika zany ry havana dia ametrahan'Andriamanitra famonjena. Natao tamin'ny fotoanan'ny ankizy teo zany ry havana, ary tsy ny ankizy ihany fa isika rehetra koa dia tena tian'Andriamanitra iorina ny famonjena zay nomeny ho antsika. Novo ten'Andriamanitra sika ary Andriamanitra mamonjy ino tsika zany voavoatsika. Tsy tokony isalasala to ianao hoe voavoatsy azy azano dia tsy sagery asa koa Andriamanitra ry havana namonjy manino tsika zany voavoatsika. Raha ianao no mamonjy mety mbola mampatahotra fa raha Andriamanitra mamonjy manino tsika zany tena voavontsika zany. Hoe tsy tokony isalasalana zany ry havana sa asan'Andriamanitra mitanterahany taon'ny Jesosy Kristy. Azany tiany hiorina aty anatsika fa amin'ny zavatra rehetra zay atao dia efa olona ino tsika, dia efa olona voavonjy sika. Raha mba mamerika itsika ry havana fanekena zay raha ataotsika tamin'ny raisina mpandray zavalady mailosy dia malaiky marina someny fa tsoko ty tompo famonjena voavelany eny koa ry azoko famonjena, azoko famonjena fa asa tongora dia nazoko tsara na azokazoko ihany. Tsia fanambarana nataotsika teo anatrehan'Andriamanitra zay fiangonana zany ary ataotsika tamin'ny finoana zany ry havana tokony tsy salasala amin'izany tsika
efa naorin'Andriamanitra ny fanekeny fa iny tsika olona efa novoajenysika raha malala rehetra amin'ny tompo zany ny tokony iorenantsika tokoa manorina fanekeny ny tompo ho antsika olom-boafidin'Andriamanitra fiangonan'Andriamanitra kristianina dia tsy tokony misalasalantsika zany le havana fa rehefa Andriamanitra ny mamonjy dia voavoantsika hoe raha olona ny mamonjy mbola mampisalasala ihany namonjy ihany matsika raha tena voavoantsy tokoa fa misy koke voafetra zavatra ataony fa raha Andriamanitra no mamonjy dia voavoantsika raha malala rehetra amin'ny tombo miropaka ary tokony miropaka amin'izany asan'Andriamanitra zay naorin'Andriamanitra fanekena zay nataony teo amin'ny azy fijaliana nandatsahana rano antsika zany sika riavana dia tena azo antoka ny fahasoavan'Andriamanitra zay omeny antsika raha malala rehetra amin'ny tompo hiditra ny tapany faharoa sika fadao aloha velona kely ina le lohateny moa manorina fanekena amin'ny voafidin'ny tompo ina le voalohany teo manorina fanekena firenena voafidiny ny tompo ina le faharoa manorina fanekena amin'ny olom-boafidiny ny tompo teo ny firenena voafidy dia lazaina hoe hoy tompo eto hoe ananatra anankiray ho fidiko amin'izay olom-boafidy aho zany hoe ao anatin'ny olom-boafidy zany zao dia misy stomina olona anankiray fidina ampanaovana zavatra anankiray ohatra tsika zao kristianina olom-boafidy daholo fa reto misy olom-boafidy manokana zay niala tao anatiny kristianina rehetra dia reto manao kanto fotsifotsy reto aikoa zany manao kanto fotsifotsy reto manao kanto fotsifotsy reto ary zany fepetra vidianana dekona fa mpandriavana zany tompo dia zany efa vita batisa koa zany zany hoe tao anatin'ny olom-boafidy dia anganana olom-boafidy zay keo rehefa avy ao zany hoe misy fifidianana fanondrona zay atao ao anatin'ny olom-boafidy zany tetsopito anangana olom-boafidy amin'ireo firenena voafidy Andriamanitra ity zany fa Davida rehavana notsogaina manokana ny amin'izay hanorenan'Andriamanitra zany fanekena ataon'Andriamanitra ny firenena zany ka asongadany manokana mpanompo anankiray anehoany an'izany fifidianana ny firenena izany ity fifidianana ny Davida ity rehavana zay asan'Andriamanitra raha teo iaho izy no nifidy dia zany rehefa Andriamanitra nifidy dia inona nanjaratsika manaiky zay nofidian'Andriamanitra ity rehavana tsy fifidianana teo ny firenena korika hoe fitsapahana vahoakana fifidianana filoam-pirenena tsy isika no nifidy fa Andriamanitra no nifidy lay tompony fiangonana no nifidy olona ny krea atao anatin'ny fiangonana zay apetraka hiavaka anorenany fanekena eo anivon'io fiangonana zay nofidiny io anandritra rehavana no hotsaroana mandrakariva fa raha misy zay nofidin'Andriamanitra dia anjara fiangonana dia manaiky zay nofidin'Andriamanitra hoe zao dia manaiky tsika fa reto olo reto nofidianana zany efa olo-boafidy mifanokana ny afasanandrasana aikoa zay mbola manao fifanana no voatokana zay ndritra za fa ty masotro no ka tsy fatotsony vasivasy za hoe hoe mifidy olona eo amin'ny firenena voafidy Andriamanitra ity olona ity rehavana dia Andriamanitra no miantoka no momba azy Andriamanitra no mifidy Andriamanitra no momba Andriamanitra no miaro Andriamanitra no hanangatra azy ao anatin'izay rehetra ataony ary mahafinaritra rehavana fa tsy nifidy fotsiny ataon'Andriamanitra fa momba zay olona nofidiny fa tsy fidiny dia avelany fotidany fidiko dia ataovy zay ataonao fa za tsy miraranao enao fidiko dia nany anao mandeha any ataovy tsy mamela irery ny olona nofidiny Andriamanitra fa izy no miantoka amin'izay handavrarina io olona nofidina io ny anjara ndraikiny amin'izany olom-boafidy azy zany Davida moa rehavana dia lasa tena olona miavaka tokoa tao anatin'izany satria izy no atao hoe ray aman-dreny Mesia rehefa avy ao satria voaositra Andriamanitra nifidy ary izy io mbola nanositra anio olona io ho mpanjaka ary avy amin'ny taranaka io no hipoiran'i Jesosy Kristy
zay taranaky Davida arak'izay olom-boafidy anio io olona io ary mipotra avy amin'io no azahoana an'ilay misy aty aoriana. Raha malala rehetra amin'ny tompo hoe manorona fanekeny ny tompo ka hiantoka ny olom-boafidiny amin'izay rehetra ilainy na dia hiara-satra amin'ny fahavalo azy, satria mianam-pahavalo tokoa raha Davida tamin'izay fanantarahany asany, saingy Andriamanitra no miantoka amin'ny fandreseny, Andriamanitra no miantoka amin'ny fisandratany ao anatiny zany olom-boafidin'Andriamanitra zany. Raha manala rehetra amin'ny tompo tokony hotsaronao raha olom-boafidin'Andriamanitra ianao fa Andriamanitra miantoka anao, ary aza matahotra amin'izay fandraisana andraikitra amin'izara fanompoana izay tanterahana fa izy miantoka ny olom-boafidiny, tsy mamena ho irery ny olom-boafidiny, ny amin'izay anana ny olom-boafidy andraikitra ka arovan'Andriamanitra amin'ny lafiny rehetra ary tafidery hatrany ny olom-boafidiny mba hatanterahany reny olom-boafidy reny dia adidy amanandraikitra zay manandrify azy arak'izany. Ary Andriamanitra iavana rehetra ray aman-dreny tsaroantsika reto, tsarovatsika reto, fa matoy izy afaka nanompo n'Andriamanitra teto amin'ny fiangonana dia satria Andriamanitra no nampahely azy, Andriamanitra no niaro azy, Andriamanitra no mitondra azy amin'izay rehetra ahafahany mantanteraka sy mandavorana ny zara fanompony eo anivel'ny fiangonana. Fa tsy zany ihany avana fa Andriamanitra koa no manome fahefana ananany anjara. Eto zany dia hoe omeko fahefana ianao ametraka ny tananao ny ranomasina sy ny ody. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no manome fahefana amin'izay anana ny fahefana amin'ny zavatra rehetra ka na ny ranomasina anynono izay marika ny atao hoe mety ho fahafatesana azy dia mana-pahefana amin'izany ny olom-boafidin'Andriamanitra. Raha ny hoe rehefa nananantsika anjara fa tsy nomena ndraikitra fotsiny satria fa nomeny fahefana koa amin'izay ahafahantsika miay sy mandresy amin'izay rehetra mety ho fahasaranana ho lalovana eto amin'ity firenena mandalo ity noho ity maha-olom-boafidin'Andriamanitra antsika ity. Raha malala rehetra amin'ny tompo hoe ity Andriamanitra ity dia tena mikarakara ireo tokoa ary tena ngezabera dia ity tsy ataony hoe mpanompo itsony fa ataony hoe zanaka lamato. Ny antsoin'Andriamanitra Davida dia atao zanaka izy dia za zany atao ray ary izy zanaka lamato. Ny fipetrahany Davida amin'izay maha-olom-boafidin'Andriamanitra zay dia tena zanak'Andriamanitra izy, nataon'Andriamanitra ho zanaka izy amin'izany adidy amanandraikitra sahana zany. Ka ny mahazanaka ny zanaka raha dia mahafantatra ny sitraponina ray izy. Hoy tsoky teo tsy ataoko hoe mpanompo itsony fa ataoko hoe sakaiza, satria izay rehetra tamin'ndraiky no ambarako aminareo. Zany fiombonanay eo amin'ny ray sy ny zanaka zany dia tena zava-dehibe tokoa amin'izay ahafahany ity olom-boafidin'Andriamanitra ity amin'ny mahazanaka azy manao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fanatantarahany adidy amanandraikitra amin'ny maha-olom-boafidin'Andriamanitra azy. Raha malala rehetra amin'ny tompo zanaka hoe zanaka tena zanaka mety tena fomba tena tsy zanaka ampianezana koa na zanaka ny elakelan-trano fa tena zanaka. Andriamanitra nanositra azy amin'ny zanaka izany, izy dia zanako asa ray izy manana ray pia, manana ray mpikarakara. Ny olom-boafidin'Andriamanitra ry avana zany mahazanaka ny zanaka, zany maray ny ray. Amarana ny afan'Andriamanitra sika ry avana dao ny verenana kely ina moa ny teny tamo manona fanekeny amin'ny voafidiny ny tompo. Ina le voalohany manona fanekena firenena voafidiny ny tompo. Faharoa manona fanekena ny voafidiny tompo. Fahatelo manona fanekena amin'ny taranaka voafidiny ny tompo. Tsy mijanona ho Davida ihany kely avana ity zavatra resantsika ity fa Andriamanitra koa la miantoka fa ny taranaka izay andimy ny taranaka Davida dia isitraka koa zany fanekena izay ataon'Andriamanitra izany. Raha ny avana mahafinaritra amin'Andriamanitra fa tsy nifarana eo amin'ilay olona ihany ohatra hoe za zao hoe zero dia taranaka ianao ihany pastera fatana fa tsy taranaka ho tsiraraha tsia. Andriamanitra rehefa mifidy dia vidiny ianao ataikely zanakao ny taranakao.
na amin'izay mbola tsy voeritreritra akory azy any aninany a izy no mandray andraikitra mitahiry antsika sy ny taranantsika ary taranaka ho mandrak'izay zany fitiren'Andriamanitra zany zay zany fahasoavan'Andriamanitra zany avana fa tena fahasoavana mihoatra aloha zay aetrereo sy heverina zany fahasoavan'Andriamanitra zay omeny zany fa izao ry avana satria ray tokoa Andriamanitra raiko izy ray ny zanaka ray ny zafikely ray ny zafikasy fa tsy hoe zafiafan'Andriamanitra zafikelytro zafipaladian'Andriamanitra zafipaladiako tsia raiko izy ray ny zanako ray ny zafikelyko ray ny zafikasy sisy ray zay taranaka fadiby Andriamanitra fa tsy me mifanalavitra ray ny taranaka rehetrarehetra Andriamanitra dia zao filazan'Andriamanitra izy no mitaizany taranantsika ray ny taranakitsika ity Andriamanitra ity inandarisika raha dia mijoro vavalombelona ohatra manao fanekensika amin'ny batisa misy batisa moa rehefa fanekena ataon'ny batisa ijoro na miteny na miasa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hatonga ho fianarana amin'ny taranaka rehetra akahiriavana isika zany zao dia nantsoin'Andriamanitra mba ho vavolombelona ampitan'Andriamanitra amin'ny taranaka mifandiby fa ity Andriamanitra ko tena mandray andraiky dia zao fa lazany ahy raha sanatry mikiliolio na manao avy ny teniko reo taranaka reo zany kapokazo izy Andriamanitra tena ray tokoa Andriamanitra ka tsy mahajery titra ny zanany fa mandray andraiky mikapoka zay maditra ary mamerina zay amin'ny lalana izy tokony any edy hoe hoe tena ray tokoa Andriamanitra ry avana mandray andraikitra amin'ny fitaizana ny taranaka fadiby satria tian'Andriamanitra aharitra zany fanekena ataon'Andriamanitra zany ka tsy mijanona ao amin'ny tarina ihany fa isika zany toy ny taranaka fara-mandimy amin'izay hita tanan'Andriamanitra ny voafity azanina no lohateniny efatelo hoe manodrona fanekena amin'ny taranaka voafity mitompo isika raha miny dia taranaka voafity firenena masina fitian'Andriamanitra ho amin'ny tenany mba ilazantsika ny fahasaran'Andriamanitra zay efa nifidianany sy tantanany ny fiainantsika raha malala rehetra amin'ny tompo zany no tena fahasoavana azo antoka tena azo antoka ny fiarahantsika amin'Andriamanitra ka na ny fiangonana manotombo na ny olo-voafety na ny taranakitsika rehetrarehetra anorina dia isitraka zany faneken'Andriamanitra zany avokoa zany tanteran'Andriamanitra taony Jesosy Kristy ry amana zay lazay Kristy fa tsy misy marobaka zay eo am-pelatana ity Kristy ity ry amana no miantoka ny fananatsika anjara teny fampanantenana zay nataony ka atongatsika ho taranaka voafity miorona mandrakarivo ao anatin'izany fianakena ny tanteran'Andriamanitra zany ary ny fanekena zay ataon'Andriamanitra ravana dia miorona amin'ny rany anao fandraisana tompo sika rehefa avy eo dia ny rany Kristy zay nalasa tamin'ny azy fijaliana no fototra mahazo antoka zany fanekena ny tanteran'Andriamanitra zany tsy aorona amin'ny zavatra hafa ry avana ny fanekena ataon'Andriamanitra na rany Kristy misy no fototra iorena zany fanekena zany raha malala rehetra ny tompo ny ry avana ampiainantsika mandrakarivo ka atorovatsika fa miorona amin'ny fanekena zay nataon'ny tompo isika amaolovidina isika dao ry avana averina kely le inamrezafa manorona fanekena amin'ny voafidiny ny tompo ina voalohany manorona fanekena amin'ny firenana voafidiny tompo faharo manorona fanekena amin'ny voafidiny tompo fahatelo manorona fanekena amin'ny taranaka voafidiny tompo ho aminany tompo amen mivavaka sika zany Andriamanitra rainay manorona ny fanekenao amin'ny olombofidinao ianao ary ny rany Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny azo fijaliana no fanorena tsy azozolozona ny amin'izany fanekenao izany dia nofidinao firenenao izany nantsona sonavanao kanefa indraindray dia izany mihitsy no misafidy ihany hiparitaka ny amin'ny toerana tiana iandeha adininay fa manatompo izany
dia misalasala izahay ny mahaolom-bovonjy anay mamindrafo aminay tompo ny amin'ny fisalasalanay aorendray ny finoana anao aty anatinay ary hoainay ny mijory ho vavolombelonao ny amin'izany tanambaranay endrehetrareny fa efa namonjy anay ianao efa vita ny famonjena misaotra anao fa ankoatra ny fidiananao ny fiangonana dia nanavaka olom-boafidy ianao mba hitondrana ny anaranao mba hitantana ny fiangonanao anao ny fiangonan'Andriamanitra fa nametraka fitokisana amin'ireny olom-boafidinao ianao mba hikarakara ny ondrinao misaotra Andriamanitra saingy indraindray dia adininay ny fisian'izy ireny ka mandeha koa amin'izay tiany ahele izahay tsy mba ondry feno fankatoavana fa ondry mani mandraka riva misalasala ny antoka efa vitanao izahay ary dia manjary tratra ny fiangonana voapetaka ny vy mahamay koa azy ny andrinay misalasala ny amin'ny fahefana efa nomenao koa izahay olom-bofidinao ka tsy vitanay araka ny tokony izy ny fanekena nataonay teo anatrehanao sy ny fiangonana mamindrafo aminay tompony fa manorona fanekena ho an'ny tananaka voafidy anao faly izahay mandre filazana tsara fa tsy izahay indray miry izao ihany no nofandrianao na tehirizinao fa efa nambaranao dia mieloha fa ny taranaka mbola tsy fantatra akory dia efa ho tamitaminao tsy miova mifanekenao ianao Andriamanitra fa izahay no mivadibadidely ka dia manafay anay ianao kanefa tompony raha manafay anay ianao araka ny fanekena nataonao tamin'ny taranaka Davida aza manary anay ny famindramponao aza tsy hoahana ny fanekenao aminay misaotra Andriamanitra afaka manonona vavaka fiekekeloka sy fifonana ho an'ny tsirairay avy tafavoleto izahay ho an'ny ankonana na ny tongeto na tsy tongeto misaotra anao indrindra afaka manonona vavaka fangataham-pamelana ho andreto ray aman-dreny izay anokananay fotoana manokana ho tsarony miteny ao am-potsofiny ianao manome teny fanomezan-toko manao hoe voavela ny eloko ao ary manonona koa ny teny hoe fiadanako voavelako ho an'ireo dia mankasitraka anao ny amin'izay ianinao izany vavaka izany esoly ary ny ziogany hota mitambesatra aminay ary ny amin'ny Jesosy Kristy ilay mpanafaka dia mamonjy anay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Fiangonana izay mibebaka marina mitsangana ankehitriny andray ny teny somary ny tompo ohatsy hoy ny tompo ary raha nandalo ka nijery anao dia hitako fa izay no fotoanao dia ny fotoam-pitiavana ary naharakotra anao ny lambako
ka nosarona koa ny fitanjahanao eny mianina taminao ka nanao fanekena taminao Jehovah Tompo ka dia efa alina voavela ny elompareo ny anarany masina midera ny Tompo. Ratsika manambara ny fontsika araka ny fanekepona apostolika manao hoe mino an'Andriamanitra ray sy tompanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zananay tokana tombontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraky Maria Felisy ny zanana Ponto Pilato tombona tamin'ny azo fijaliana matika naleva midina tany ampianatsiny nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao any an-danitra mipetraky vavanan'Andriamanitra ray sy avy any evy ny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiongona ny olona masina ny famelan-kely fitsangana tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Andeha iombona amin'ny vavaka fangatana isika ry havana. Nisaotranao izay ry Andriamanitra arzainay eo, ilay Andriamanitra mihaino vavaka marina tokoa, fa Andriamanitra efa niantso sy ny fidin'ny fiangonanao ianao, ary efa nohamasinao izahay. Ianao no miantoka ny fiainanay, ianao no miadidy sy mikarakaranay, ary ankehitriny izahay dia miantoraka aminao indray mitondra izao vavaka izao eo anatrehanao satria fantatray fa Andriamanitra mamaly anay tokoa ianao. Mivavaka izahay Jesosy ankehitriny ho an'ny fiangonanao, ny toe-po, ny toe-panahy hoentinay manompo anao, mba ho amin'ny fahatsarana mandrakariva izany ny anantonanay anao. Mivavaka izahay ho an'ny asan'ny fiangonanao izay tanterahanay eto anivon'izao fitandremana izao. Ny fanainao masina anie no hitaridalana anay tsirairay avy, ahafahanay manolo tena ho anao sy manolotra ny fiainanay ho anao Andriamanitra marina tokoa. Mivavaka izahay ho an'ny iray aman-dreny izay mitondra izao fiangonana izao ihany koa, ianao no ampahery azy hitarika azy amin'ny tsara mandrakariva hoentina mampandroso ny fiangonanao. Amakivaky herinandro vaovao indray izahay Jesosy, dia mitondra ny fiainanay eo anatrehanao, ny asa aman-draranay, ny fianaran'ny zanakay, eny izay rehetra mombanay, dia mino sy mananteny izay fa hanambina anay ianao, hitahy anay ianao, ary hitahiry anay mandrakariva mba amin'ny fahasoavanao ianao, ninona ataonay dia ho ambininao izany. Mivavaka izahay ho andreo marary mba ho sitranonao, ho andreo azo pahorisiana mba ho ampiononinao,
ho andreo kivy sy ketraka noho ny amin'izao fiainana izao ho ampaherezinao sy ho ampatanjainao. Hojerenao manokana ihany koa ireo tsy manana anton'asa ivelomana, ianao Andriamanitra ny no hiantoka ny fiainan'izy ireny ny amin'ny fahitana asa ihany koa. Mivavaka izahay Jesosy ankehitriny ho an'ny fiangonanao eto Madagasikara sy maneran'izao tontolo izao. Mino sy mahatoky izahay fa ny vinan'asa rehetra izay kasaina ho tanteraina dia ianao no hitarika anay ao anatin'izany ka andrindra sy andavorary ny zavatra rehetra ny amin'ny fotoana fanatanterahana na amin'ny fitaovana hoentina miatrika ny asa na ny olona izay irainao ho amin'ny fitoriana ny filazon-tsaranao. Ahafahan'ny fiangonanao mijoro vavolombelona mandrakariva ny amin'ny asa mahagaga izay nitanterainao. Dia mivavaka izahay ho an'ity firenena malalana ity izay tsy misy miafina aminao ny zava-misy sy ny zava-mitranga rehetra, nefa mbola mino sy manantena ny famondram-ponao izahay ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny mpitondranay ihany koa, ary ianao ny hanafaka anay ao anatin'ny fahantrana, hanafaka anay ao anatin'ny faharatsiana, hanafaka anay ao anatin'ny loza maro samihafa. Tompo malalo raha tongeto izahay dia manana izay etaetam-ponay sy faniriana ihany koa tianay aboraka eo anatrehanao dia indro tonononay ao anatin'ny vavaka mangina izany. Izany sy izay rehetra mahasoanay Andriamanitra dia isianay indrindra ho tanteraka amin'ny fiainanay araka ny sitraponao izay efa nokasainao ho an'ny tsirairay avy. Fa fifaliana ho anay kosa ankehitriny ny mampiombona mivavakay amin'ilay nampianarin'i Jesosy manao hoe: sainay ao izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao anay ny sitraponao hoe tion-tany tahaka ny any an-danitra. Meo anay an'io izay anasa azo ao anay, ary mamela ny elikay tahaka namelana izay miloko taminay, ary azo mitondra anay amin'ny fankapana, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninay mandrakizay. Amen. Fa izay hijoroana manaraka eto dia fifampitondrana mikasika ireo ray aman-drenitsika mpitandrina ny sotronono na ny vadina velan'izy ireny. Toy ny efa nataontsika tamin'ny taondasa ary tozotsika isan-taona dia ny fandraisana volana Martsa no fotoana isaorantsika n'Andriamanitra ny amin'izy ireo sy ny asa nataony. Isaorantsika n'Andriamanitra ny mbola hitehirizan'Andriamanitra azy ireo mandrak'androany, ary tsy hoe isaoran'Andriamanitra ihany fa hitondrana azy ireo ambavaka koa sy hanehoana marika hitamaso ny fanohizantsika ny fanohanana azy. Koa ny hira 2:2 faharoa ary fahatelo no hitondrana azy ireo hoety amin'ny altara, ary ao anatin'izany koa dia angatahana hidina eto amin'ny altara ny mpitandrina mianadahy, tondra ny afatr'Andriamanitra sy ny mpitandrina misadrara ary ny birao ny fiangonana. Sita Paka
Mpiavana malala ray aman-dreny mpiara-miasa izany tononkira izany no entin'ny fiangonana manambara ny fisaorany an'Andriamanitra no ny fahatsiarovana ny dia tongotrareo sy ny tananareo teto amin'ity fitandremana ity ary dia miarabanareo tonga soa amin'izao fotoam-pahasoavana izao. Misaotra indrindra amin'ny famaliana ny fanasan'ny fiangonana ny vadina velany mpitandrina Soloer Paul moa dia tsy eto no ny antony fantatsika amin'ny tsy maha eto an-tanindrazana azy izy sy ny taranany. Ary ny biraon'ny fiangonana dia misy tsy eto no ny antony ara-pahasalamana no ny iraka ataony koa amin'ny asa aman-draharaha fa dia izay reto misolo teny amin'ny betsaka misy efa lasa ny aloto amin'ny fidirana voalohany fa miompo amam-panahy ho anareo eo anatrehan'ny tompo. Indroary ny soratra masina ho fiarabana ho fampahirezana mariky ny fifalian'ny fiangonana koa amin'ity fotoana ity tononona ho anareo. Amin'ny anaran'ny tompo fa ankehitriny ry Jakobo izao ny lazain'i Jehovah izay nahary anao sady namorona anao ry Israely. Aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao aho ianao. Raha mita ny rano ianao dia ombanao aho. Raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy. Raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo. Fa izao Jehovah no Andriamanitrao dia ny iray masin'i Israely mpamonjy anao satria malala eo masoko ianao. Eny be voninahitra sady tiako aza matahotra fa ombanao aho. Mpanompoka ianao efa nofidiko tsy mba hariko. Amen. Ivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra fa lehibe tokoa ny fitiavanao. Mbola manome tombonandro reto ray aman-dreny reto ary manome tombo-pitiavana ho an'ny fiangonana ahafana miara mitodika aminao ka mankasitraka anao no ny fisian'izy ireo teto amin'ny tantaran'ny fiangonana nampaherezan'ny reraka nampiononany manamanjo ary nitarihany ny vahoakanao mba hanohy hatrany ny lalana ho amin'ny mandrak'izay tanteraka. Mankasitraka tompo fantatray fa tsy niasa foana teto izy ireo na niantso tany anefitra fa noho ny ianao nomba sy niantoka azy dia nahatanteraka izay azakazaka nampanaovinao izy. Tsarony ny fiangonana izany koa mitodika aminao izahay mba tovy amin'izy ireo tsirairay sy ny taranany araka ny teny nampitondrainao ny mpanomponao teo tokoa ny herim-pahasoavanao. Tehirizo mandrakizay ao aminao izy ireo ary amin'ny izay ahafantaranao azy tsirairay dia tolory ny mahasoa sy ny mahatsara isanandro mandrakariva. Marika ihany izao ataon'ny fiangonana izao fa ho tsapany tokoa ny fitiavanao azy. Dia misaotra amin'ny iahina ao Andriamanitra ny taranak'izy ireo na ny farany akaiky indrindra na ny farany lavitra indrindra. Arovy amin'ny asa matin'ny Satana ny taranaky n'olom-boafidinao Andriamanitra ary ataovy tonga eo anatrehanao isanandro koa ny vavaka sandratra izy ireny. Mianoa ary ny vavakay ary matoky izay fa ianao lay manorina ny fanekenao amin'ny olom-boafidinao dia mahay manao mihoatra no izay angatana ny fiangonana ho azy ireo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Araka ny voalaza ombenombeny ny fiangonana dia tao amin'ny tompo tsy ho tia amin'ny lela fa amin'ny asa koa dia manolotra ny valopy izay fanoman'ny tsirairay arotsaka anatin'ny rakitra ary amin'ny fampitondrana tahaka izao dia ny rakitra voalohany sy faharoa koa atambatra amin'izany. Dia ny fahasoavan'Andriamanitra tsy azo kajiana ny anampy ny fitiavan'ny fiangonana amin'izay rehetra momba anareo ry havana. Dia mandray tanana anareo aorin'izay dia ifandamina ianareo ny amin'izay andray fitenenana. Manonona ny fahasoavan'ny tompo amin'ny fiangonana ary ampifaliana no
hijorono eto hisaorana anareo sy ny mpitandrina ny amin'ny fitondranareo anay ary ny antombavaka ho antsika rehetra riavana dia zao tao amin'ny filazantsara ny lioka toko voalohany izay perikiopantsika androany dia ampatsahivy ny tompo izay manorina fanekena amintsika dia hoe Jesosy ilay masoandro miposaka avy any ambony hamirapiratra amintsika. Jesosy masoandro miposaka avy any ambony mamirapiratra amintsika. Mpanjiny izy ry havana malalo dia hamirapiratra ny fiainanao. Zay ihany ny lalana hamirapiratra ny fiainanao. Bantsina an'le Jesosy tonga hamirapiratra aminao. Ary faharoa farany rehefa mamirapiratra ny fiainako, rehefa mamirapiratra ny fiainanao dia hampamirapiratra fiainan'ny ankonanao ianao, hampamirapiratra fiainan'ny namanao ianao. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ary ho amintsika fahasoavana. Amen. Raisoary ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fiadanana izay nitondra ny Jesosy tompontsika mpiandry indro lehibe hiala amin'ny maty, mitondra ny ranon'ny fanekena mandrakizay. Izy ane hatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra hanao ny sitrapony, ka hiasa ao anatinareo izay ankasitrahany eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Salvato feito, maticidai fai amaresi ururu manataza kapanai orivatu sapaka sanibaiana
ho an'Andriamanitra ireriany eny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.